Isan'ny etanetan'ny mponina eo anivon'ny boribory-tany fahatelo tokoa moa ny anana foto-drafitrasa lavirary ho an'ny fokotanana kady fotsy ary sy fokotanana koron-drano andrefana dia efa nisy namaly ny etaetan'ny mponina. Misy bassin anankiray tsy akady fotsy izay tena fa toka tsy azo atao hoe bassin intsony rehefa mipotsaka daholo zany ny sisiny rehetra mivoaka daholo ny rano feno lomotra ny itsan'ny olona zany efa nanomboka dangereux na manitsaka azy ary misy menjera sy ny sisa zany. Ankoatr'izay zany io bassin io zany hatramizay mbola tsy ary misy tafo dia problème mipetraka zany raha tsika mahafantatra zany fa natiorana ny olona manasa lamba satria antom-pivelomana zay anatin'ny masoandro izy miasa arak'izay dia taraina zany izy ireo dia tonga tombosofin'ny malala-tana anankiray hoe tena mijaly zay sy rehetrretra ka sao dia mba misy azo atao dia rehefa nandeha moa ny zay resak'izay zany a dia nanaiky le olona amatsy vola anatanterana any UASO zay zany ny anankiray dia efa andarana tsara moa UASO satria sitrapon'Andriamanitra zany ametaka tafo fotsiny zay amin'ny herinandro ity dia vita le izy. Ny anankiray kosanay trano tokon'olona izy io zany tena hiezaky le fokon'olona samirery le izy kanefa le fokon'olona manao azy eo zany dia olona sahirana sara be am-bahoaka mihitsy le izy ary ny olona amseho zany dia cotisation zareo mba nanaovany zareo amin'izy ary raha fipetrana zany tena hoe impossible ny avitany andrezany farany dia mitorak'izay koa zany mba nitalo ireo olona ireo mangataka zany ny amin'ny tanany le asa zany dia tonga teo ampitosofin'le malala-tanana anankiray koa zay zavatra zay dia nataony devis zany hoe afana mitandrizy ara-dalàna hatramin'ny farany satria misy tombontso mivantana mihitsy zany ho an'le vahoaka le izy satria ireo vahoaka ireo dia sahirana nefa ny tranopokon'olo io zany na ataontsika hoe ny olona tanàna zany afaka mampiasa azy na amin'ny ataoko fotsiny hoe misy lanonana misy mariazy nohatr' zany zany eo amin'ny toerana io dia afaka mampiasa daholo ny vahoaka tiako lazaina zany misy akony mivantana amin'le vahoaka le izy ankoatrany hoe mety ao ampahany zareo na ohatran'izay ka dia misaotra n'Andriamanitra moa fa misy le malala-tanan'izay nanolotra ny zavatra rehetra ahafana manatanteraka an'izay hatramin'ny farany dia efa andarana koa zay amin'izao fotoana izao efa nirindrina fa vita tsara ara-dalàna kely sisa zany dia efa nomboka any amin'ny ametraka ny panina sy ny tafo zay